Efa ndresaka an'izay sehatra ny fananantany izay ihany mosika dia tsy mahafantatra ny pitsipitsy ny momba ny lalàna mifehy fananantany ny ankamaroan'ny mponina ny amin'ny tontolo ambanivohitra any noho izany indrindra no antony ilay atrikasa ny tanterahana atao amin'ny tanàna ny Miarinarivo. Iazany eo anivon'ny fananantany ankehitriny ny ampahafantatra ny vahoaka ny fotony ny mikasika ireo lalàna mifehy fananantany sy ireo tolo-lalana tokony fantany. Izany no antony atrikasan'ny tanterahana tany Miarinarivo androany. Atrikasa izay nentina nandiniha ny fanatsarana ny fahazaona vaovao amin'ny resaka fananantany ka ahafahana manaparitaka izany amin'ny vahoaka. Maro tsika gasy zany no tsy dia mahalala loatra zany ny lalàna mikasika momba amin'ny fananantany io sy ny fombafomba manodidina zany rehetrarehetra zany ka dia noho izany zany dia natao titetikasa ity tafitolona zay rehetra hoe hita hoe mpandray anjara rehetra momba ny fananantany zany na eo amin'ny fitondram-panjakana zany resam-panjakana zany na ny aty amin'ny région na ny amin'ny mairie na reo le ataontsika hoe partenaire technique financier miara ino tsy lazany tantsoroka sy ireo mpiara-miombona antoka rehetrarehetra zany dia navondrona hanao titetikasa ity hitady zany zay tetikady sy paikady zany entina ampalalana bebe kokoa any vahoaka zany ny hoe ahoana ny fomba entina hoe ampalalana andreo olona reo ny lalàna mifehy fananantany sy dingana maro samihafa entina amin'izany. Tonga nanatrika ity atrikasa ity moa ireo tompon'andraikirasany tokony avy amin'ny faritra Itasiny nahitana ireo ben'ny tanàna avy amin'ny Miarinarivo sy Meritsa Tosika ary koa ireo parlementaire avy any amin'ny faritra iny.